Timoty voalohany toko fahaenina. Fampitandremana ho an'ny mpanompo tsara an'i Kristy. Timoty voalohany toko fahaenina, ny andininy voalohany hatramin'ny 110. Aoka izay andevy rehetra eo ambanin'izy ioga hanao ny tompony ho mendrika ho ajaina tsara, mba tsy hitenenana ratsy ny anaran'Andriamanitra sy ny fampianarana. Ary izay manana tompo mino dia aoka tsy hanao tsinitsinina azy satria rahalahy izy. Fa vao maika tokony hotopoina azy izy satria mino sy malala ilay mpandray ny soa atao. Zany zavatra zany no ampianaro sy ananaro. Raha misy olona manao fampianarana hafa noho izany ka tsy manaiky ny teny tsy misy kilema, dia ny an'i Jesosy Kristy tompontsika sy ny fampianarana izay mahatonga ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, dia mieboebo foana izy ka tsy mahalala na inona, fa adala amin'ny fiadian-kevitra sy fiadian-teny izay mahatonga fialonana, fifandirana, fanaratsiana, fiahiahian-dratsy, fifandirana lalandava, fanao ny olona vetaveta saina sady efa nialany fahamarinana, manao ny toe-panahy araka an'Andriamanitra ho fahazon-javatra. Fa misy tombony lehibe tokoa ny toe-panahy araka an'Andriamanitra hombany fianinana. Fa tsy nitondra na inona ho amin'izao tontolo izao sika, sady hita fa tsy hahatondra na inona hiala. Fa raha manan-kanina sy fitafiana sika, dia aoka hianina amin'izy zany. Ary izay tahanan-karena dia latsaka amin'ny fakampanahy sy ny fandrika ary ny filana maro tsy misy antony sady mandratra, izay mandetika ny olona ao amin'ny fandringanana sy ny fahaverezana. Fa ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra, koa ny sasany izay fatra-pitady zany dia efa voavily ny ala tamin'ny finoana, ka nanindrona ny tenany tamin'ny alahelobe. Fa ianao kosa, ry lehilahin'Andriamanitra, manjisira izany zavatra izany, ka miezaha mitady fahamarinana, toe-panahy araka an'Andriamanitra, finoana, fitiavana, faharetana, fahalemem-panahy. Miady ny ady tsaran'ny finoana, hazony ny fiainana mandrakizay, fa ho amin'izany no niantsonanao koa sy nanaovanao ilay fanekena tsara teo imason'ny vavolombelona maro. Izaho mananatra anao eo anatrehan'Andriamanitra izay mamelona ny zavatra rehetra, ary eo anatrehan'i Kristy Jesosy izay nanao ilay fanekena tsara teo anatrehan'i Pontio Pilato, mba ho tehirizinao tsy hanao tsiny amampondro hatramin'ny fisehon'i Jesosy Kristy tompontsika izany didy izany. Ny andriana finaritra sady tokana, mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'ny tompo no haneo izany amin'ny fotoanany. Izy ihany no manana ny tsy fahafatesana, mitoetra eo amin'ny mazava tsy azo hatonina, izay tsy hitan'olona sady tsy hainy jerena. Ho azy ane ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay. Amen. Anary ny mpanan-karena amin'izao fiainana ankehitriny izao, mba tsy hiavinavina na tokony harena miovaova, fa Andriamanitra izay manome antsika malalaka ny zavatra rehetra mba hifaliantsika, mba hanao soa, mba hanan-karena amin'ny asa tsara, hazoto manome sy miantra, ka dia hihary fanondrenana tsara ho an'ny tenany ho amin'ny andro avy, mba hiazonany ny tena fiainana. Famaranana. Timoty voalohany toko fahaenina, ny andininy 20 sy 120. Ry Timoty, tehirizo ilay natolotra anao, ka miala amin'ny fibedibedena foana sy ny fanoerana avy amin'izay atao hoe fahalalana, kanjo tsy izy, izay neken'ny sasany ka nania tamin'ny finoana izy. Ho aminareo anie ny fahasoavana.